Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia ho tanterahina amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 ny volana aprily 2024 izao etsy amin'ny esplanade Antaninarenina ny tsenam-boky andiany 20 entina anamariana ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena momba ny boky sy ny zony mpamorona no entina azahoan'ny rehetra fahalalana. Tsimemiradamiela eo amin'ny sariny Mamy Rasoanefa. Atreto dia mbola 700 ireo toerana azo amakiam-boky eto Madagasikara ary dia saika andrenivohitra sy toerana misy jiro avokoa izany. Tsakana iray tsy ahafahan'ireo mponina misitraka ny famakiam-boky ihany koa ny alafo ny sandany mandefa boky any amin'ireo faritany. Analefahana izany dia isy ny fiara-miasa eo amin'ny fikambanana mpamoaka boky eto Madagasikara sy ny paositra malagasy. Sakana moa zany dia ny sara ny fandefasana boky any amin'ny province satria fantatsika fa ny Madagasikara midadasika be dia lafo mihitsy ny sara ny fandefasana boky ary iny zany no efa nametrahana fiara-miasa miaraka amin'ny paositra malagasy satria zareo dia manana bureau de poste 920 izay miparitaka hatrany ambanivohitra any dia izy koa dia nampidina ny saran'ny boky zany ny saran'ny fandefasana boky raha ohatra ka boky no alefa mba ahafahan'olona zany mividy boky ary tsy ho sakana zany le sarany. Loha hevitra amin'ity tsenam-boky izay ho tanterahana ao amin'ny esplanade Antaninarenina manomboka ny 20 ny volana aprily ka hatramin'ny 12 ny volana aprily avy izao ny hoe ny boky sy ny kolontsaina maro lavy ary ibahana mandritra izany ny fanomezana sehatra ireo mpanoratra malagasy amin'ny teny frantsay. Tsenam-boky amin'ny taon'ity zany dia andiany 20 somary mampiavaka anazy dia lasa ny fikambanan'ny mpamoaka boky irery aloha no mikarakara foary amin'ity taon'ity zany dia manarakaraka an'izay dia misy fiara-miasa napetraka miaraka amin'ny ireo mikarakara ny fiaonam-be atapin'ny 20 an'ny tany teny frantsay ary ankoatran'izay ihany koa dia mena sehatra bebe koa ireo mpanoratra manoratra ny teny frantsay zany mpanoratra malagasy manoratra ny teny frantsay amin'ity indray mitoraka ity. Isy ihany koa ny boky aparitaka any amin'ny fanabeazana fototra na ny EPP ary ho tanterahana amin'ity taona ity ihany koa ilay boky mitety vohitra iarahana amin'ireo fikambanana enina.